Zaza malahelo ohatra amina vina ny filoham-pirenena afrikanina no lasa mpamangy fotsiny. Misy olona maty ao amin'ny olona hoentiny dia le filoham-pirenena mpamangy fa tsy le olona mandray décision hoe manomboka izao tsy misy olona maty tsony eto amin'ity firenena ity. Kivy be ahy tsy azoko hoe inona filoham-pirenena ve zany sa filoham-pokotany tsy azo ny saiko mihitsiny. Azonareo aminareo le izy mety normal hoe misy olona maty eraka ny fiarahamonina na ary olona be da be le maty eraka ny fiarahamonina dia mety normal aminareo hoe miarova tena. Raha nataoko hoe misy système anankiray natao hiarovana ny vahoaka eto Madagasikara dia io système anankiray tsy maharo ny vahoaka fa le vahoaka indray miezaka miaro ny tenany. Tsy haiko nareo normal ve zany aminareo? Normal ve zany? Fa aminahy manokana zany dia misy zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity. Ary ny filoham-pirenena responsable voalohany amin'izany. Ny filoham-pirenena dia tsy tonga ny atokantranon'ireo olona maty hoe tonga zahay hitsapa fahoriana. Tsy ohatr'izany andraikitra ny filoham-pirenena fa ny filoham-pirenena dia ireo masama indraindraikitra miampeshe hoe dorénavant atao anatin'ity fianakavianareo ity, atao anatin'ity malagasy rehetrarehetra ity tsy misy olona maty eo. Ary zany ny filoha ilan'ity malagasy kely ity. Fa raha ny resaka mamangy sy ny an'ity forme nge zany forme zany formalité io zavatra mitranga io. Raha totsika rehetrarehetra tsy tonga saina amin'izany zavatra mitranga zany dia mbola atao ambagaina foantsika. Ry vahoaka malagasy ry vahoaka malagasy nifiditsika nanangantsika rafitra anankiray natao hiaro ny vahoaka. Nametraka tsika filoha voalohany andraikitra ny filoha tsy ny fampandrosoana fa ny fiarovana ny vahoaka ao anatin'ny firenena anankiray. Ka raha matoa isika miaina ao anatin'ny tebotebo toy izao tsy mahavita ndraiky ny filoha. Tsy ianao filoha tsy tiako, tsy ianao mihitsy le tsy tiako. Fa matoa ianao tonga amin'izao zavatra rehetrarehetra izao tonga amin'izao insécurité sy ny zavatra tsy mandeha amin'ny lohan'ny ohatr'izao tonga ny hoe vahoaka miezaka miaro ny ainy, miezaka hoe mitondra big boss aza mivoaka ny trano. Zany ange le iana malagasy fa matoa ny vahoaka miaina amin'izany. Dia masahihara hoe apetrao zahay vahoaka no tena anao no didinareo. Hitantsika fa tsy misy tokotany ny resaka concertation nationale. Hatreto aloha zany mbola tsy misy daty mazava voafaritra. Ary iarahantsika mahita koa iarahantsika mahalala koa fa ny inona ty tsy fandriam-pahalemana zay saika nirongatra tato ato dia ohatran'ny mampanontany tena hoe inona marina ny tena mission an'ilay PM. Hatreto aloha zany indrindra ny firongony zay hitantsika iarahantsika mahita fa mbola manana maimizy goavana ao anatin'ny fitondrana io. Matoa zao ny situation misy eto Madagasikara, matoa mirongatra karazana tsy fandriam-pahalemana sy fanakorotanana rehetra io dia satria mbola manana maimizy lehibe ao anatin'ny fitondrana any amin'ny départementana ministère rehetrarehetra any reo firongony reo. Ka eto zahay isy noetsika ary apetraka anay zay zavatra zay hoe mitodika makany amin'ny PM zahay. Omena herinandro ianao tompoko, herinandro omena ianao andraisanao andraikitra manoloana an'ireo teboka anankitelo reo, manoloana an'ireo teboka rehetrarehetra reo sy concertation nationale zay mission anisan'ny andraiketan'ilay fitondrana tsisy tokotaniny tsoa tsy fandriam-pahalemana na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra zay tsy voafeya kidnapping na etsy kidnapping ny roa mirongatra tsisy ambara tsisy resaka ny PM manoloana an'izany zavatra zany. Tsy io resaka inona ty fanalana firongony fanesorana firongony zay hitantsika hoe mbola mahazo vahana takinay ao anatin'io herinandro ny fanesorana ny firongony rehetrarehetra any anatin'ny départementana ministère rehetrarehetra any. Herinandro nomenay an'ny PM analany an'izay zavatra zay, anesorana andraisany fanapahan-kevitra goavana, anesorana ny firongony. Fa noho ny fisian'ireo firongony reo no mahatonga an'izao insécurité mirongatra, mahatonga an'izao karazana inona ty ataontsika hoe instabilité misy eto amin'ny firenena zao. Mangina ny PM manoloana an'izany zavatra zany tsisy décision raisiny. Mankahery antsika malagasy rehetra izay voatery miaritra tsy fandriam-pahalemana sy
horohoro ao amin'ny firenena ankehitriny. Tsy hitsahatra ny ampatsiahy izahay eto anivon'ny RCR fa rafitra fiarahamonina efa maty no iainana ao Madagasikara ao. Ny rafitra toe-karena dia tsy mamelona ny maro anisa satria raha ohatra ka valopolo isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha tsy ampy solaitra dia ny fambolena sy fiompiana no anisan'ny mahazo famatsiam-bola kely indrindra ary zara raharahiny fitondrana izay ny fandimby. Tsy mamelona ny fiarahamonina malagasy zany ka noho izany dia voasarika makany amin'ny lohasahan'ny habibiana ny sasany. Sanatrin'izany manome rariny andry zareo ireny manao ratsy satria rehefa manao ratsy dia manao ratsy fa niezaka ny mijery hoe inona ny loharanon'ilay habibiana. Raha anona ny kibo mivezivezy ny fanahy ka anjarantsika mana-tsaina no mieritreritra hoe mbola azo iainana ve ao Madagasikara ao satria 20 isan-jaton'ny malagasy tompoko dia tantsaha tsy ampy solaitra kanefa dia ny secteur tertiaire izay industria no eritreretin'ny fanjakana hatrizay ny fandimby hoe hitondra fampandrosoana ao amin'ny firenena. Rehefa mifoy isika rehefa tonga saina fa mila atodika any amin'ny maro anisa mba hahafahan'ny maro anisa mivelona ny rafitra toe-karena misy ao amin'ny firenena. Rehefa miova ny rafitra toe-karena ka mitodika any amin'ny maro anisa mamelona ireo tantsaha tsy ampy solaitra ireo, tsy ampy solaitra izy, tsy safidiny izany fa ifizay no vokatry ny fahafatesan'ny rafitra fanabeazana ihany koa. Tsy fidiny ho anazy zany. Ka rehefa miova ny rafitra toe-karena ka mamelona ireo maro anisa ireo dia izay isika vao afaka manantena filaminan-tsaina ao amin'ny firenena io miala ny tebiteby miala ny sorisorim-piainana isan'andro satria afaka mivelona ny maro anisa dia mandry fahalemana ho azy ny firenena. Koa dia mankahirantsika rehetra ao Madagasikara mandra-piovan'ny rafitra toe-karena hamelona ireo maro anisa ireo mba tsy ho voasarika any amin'ny lohasahan'ny habibiana izy ireo. Tsy maintsy miaro tena moa zany le fitondrana fanavaozana, tsy maintsy miaro tena zareo hoe tsy zareo no tompon'andraikitra amin'izao zavatra mitranga izao. Ekena raha hoe tsy izy ny tompon'andraikitra ary mety marina tokoa izany, mety misy fahamarinana ao anatiny ao. Ary izy koa dia efa nampatsiahy fa efa nitranga izao zavatra izao tamin'ny andron'ny fitondrana Rajaonarimampianina. Tany amin'ny taona 2012 sy 2013 ho any zany efa nitranga izao zavatra izao. Ka raha efa nitranga raha izao zavatra izao, efa fantatra hoe iza ilay mpanakorotana tamin'izany fotoana izany. Fa maninona no tsy any amin'ny fototra ilay olana no vahana? Maninona ilay olana no tsy vahana? Petit poisson foana no enjehana, petit poisson tratranareo. Le olona mitrongo voaomana atao irakiraka no tratra fa tsy le tena tompon'anto. Vao teo aho zao nahita vaovao indray fa misy olona alaina andro atandro ampidirina anaty 4x4 tena loza. Raha efa nitranga tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina izao orooro izao dia fantatsika fa iza nahazo tombony tamin'ny fampioroorona tamin'ny andron'ny Rajaonarimampianina. Ko nahoana ny tsy andraisana fepetra? Io aloha dia miombon-kevitra amin'ny tenin'ny koto ao amin'ity zavatra anankiray ity fa raha miverina eo amin'ny fitondrana Rajoelina satria mbola ny firongony mbola manaraka anareo fanavaozana ao mbola feno firongony ao dia ahita ao tsy fotoana ny fanilikiliana andraikitra intsony izao fa raiso ny andraikitra izay tokony ho raisiny. Hatrany amin'ny fototra no tokony vahana ny olana. Tsy afaka andraisana fepetra ve sa tsy andraisana fepetra tsotro izao? Raiso ny andraikitra izay tandrify anao. Le olona manao an'le terrorisme karohana fa tsy ny petit poisson ianareo ny teo eo dia ataovy ny asanareo ny dikan'izany.